Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny dia ara-panatanjahantena izay efa tena mahazo vahana tsara ihany koa eto amintsika. Ny danse sportive solon-tena malagasy izay nandray anjara tamin'ny fifaninanana tanterahana atatsy amin'ny Nosy La Réunion tsara ny vokatra tamin'izay fifaninanana izay araka izao hitanterana zao. No tanterahana natao la possession La Réunion ny 2 hatramin'ny 9 mars lasa teo ny fifaninanana mandihy no karakarain'ny club tampon danse natsoina hoe Festival Vita Danse 2014. Nanana solotena tamin'izany ny malagasy tamin'ny alalan'ny couple anankiroa. Ny Rijamanitra kosa no nitarika ny délégation no sady ny tsara ny fifaninanana ihany koa. Teo amin'ny danse sportive latine izay nahitana ny tsatsatra, ny jive ary rombamo dia larana faharoa no nisy an'ny jazzistina, larana fahadimy kosa no nisy an'ny José sy Edi. Ankoatr'izay dia norombahan'ny jazzy ny amboala teo amin'ny solo danse latine izay nahitana karazan-dihy enina dia ny tchatra, rumba, samba, passo double, jive ary ny salsa. Firenena telo no nifaninana tamin'izany hetsika izany dia Maurice, Madagascar ary La Réunion izay mpampiatrano. Nandritra io fotoana ihany koa no nanaovana fiofanana teo amin'ny solo danse sy ny compétition de danse sportive et loisir. Fiofanana izay nampanaovana ny romanam-pahaizana frantsay anankiroa, Maxime de Renay sy Katrina Pache izay nandrobaka ny anaram-boninahitra teo amin'ny fifanana danse avec les stars andiany voalohany sy faharoa. Ho an'ny Rijamanitra izay nitarika ny délégation malagasy dia nahafa-po ny vokatra tranga izay manam-pirofo ny fandrosoan'ny taranja danse sportive eto Madagasikara.